Hameny ny fonao mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo. Faly miarabanao ndray eto amin'ny fiarana mandinika ny tenin'Andriamanitra etombotsika amin'ny fahalalana any Kristy. Ary de miarabanao tratra zany fotoana zany enganeka ho tahin'ny tompo hatrany ny fitombon'ny fahalalantsika ny Kristy ary ahatonga ny fiarahantsika miaina aminy ho tena fiainana fa tsarovy ryavana fa zava-dehibe ane nataon'Andriamanitra raha nanolotra ny zanany ho antsika izy, ary nanolotra ny zanany ho antsika izy de nanolotra ny zanany ho antsika hiara-miaina amintsika. Ary satria vonina hiara-miaina amintsika ilay zanak'Andriamanitra de ilaina ny hitombotsika amin'ny fahalalana azy. Anio sika de handinika ny teninambarany momba ny tenany ho toy ny zay fahitatsika tamin'ny lasa, nefa alohan'izany dia mbola hiara-mivavaka leo sika. Amin'ny fanetren'ny tenin'Andriamanitra no anatonanay indray ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao, ka nylorana ianao no dera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra, fa mendrika ho tolorana izany tokoa ianao, mendrika hankalazaina ianao, mendrika hisaorana ianao. Iza mo zahay tompona amin'ny ranao fo tahaka zao, iza mo zahay mamindra fo aminay isan'andro ianao na de fantatra ho aza fa tsy tanteraka amin'ny fanarahana anao zahay. Ary indrindra isaorana ianao ny fanananay ny teninao, ny lanitra sy ny tany no levina fa ny teninao tsy ho levina mandrakizay, ary tena ampy ho fanily ny tongotra izy fanazavana ny lalanay tokoa izany teninao zany, ka de misaotra anao zahay. Ankehitriny ary Jeso malalanay io, te hitombo amin'ny fahalalànanao ane zahay mangataka aminao, ampianaro ny ray zahay, azavao aminay izay tianao ambara tamin'ny tenenanao fa izay, ka soratra ny ampelantananay ho vakinay zany, ary tianay fantatra lalindalina kokoa ny heviny. Mitenena ary amin'ny alalan'ny mpanomponao, mba ho voninahitry ny anaranao ny vokatra zany amin'ny fiainanay tsirairay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Anio sika riavana dia handinika indray izay nambaran'ny tompony amin'ny tenany. Efa misy andro lazaintsika teo aloha, nefa anio sika dia handinika ny amin'ny lazan'ny tenany hoe izaho no fiainana mandrakizay. Kristy fiainana mandrakizay. Ny Baiboly manontolo dia azontsika fintinina amin'ny teny nambaran'i Jesosy hoe, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very za rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay. Raha manontany ianao aho hoe ny fiainana eto tany ve mandrakizay, de milaza tsotra ianao, tsy fiainana mandrakizay ny fiainana eto tany, fa fiainana mandalo. Ary ny soratra masina de milaza hoe 70 taona ny andro iainanay, 70 taona ny andro iainanay, raha maharitra aza de 70 taona. Ny mpanompon'Andriamanitra nanoratra ny Salamy 170 de nilaza hoe mamerina ny olona ao amin'ny vovoka ianao, ka manao hoe miverena ry zanak'olombelona, fa eo masinao ny arivo-taona de tahaka ny fandalon'ny omaly. Eo mason'Andriamanitra ny arivo-taona de tahaka ny fandalon'ny omaly. Ary amintsika de fantatsika ny hoe mandalo isika no eto amin'izao tontolo zao. Fa raha lazaina kosa hoe fiainana mandrakizay, ny dikan'izany de tsy mandalo ane zany. Fiainana tsy mandalo zany, fiainana maharitra izany. Saingy izao, io fiainana maharitra io, aiza no ahitana azy? Mila fiainana maharitra isika. Ary ny malagasy moa dia nanao ny hoe raha maty aho matesa raha avana, fa aleo maty anio, maty rapitso zay maty anio. Izany hoe tiany ny aina, tiany no lava velona. Ary moa tsy tsodrano ataotsika avy ny hoe ela velona tompoko, ela velona ny eny mpanjaka. Eny, fa niritsika izany. Fa ny olona tena ho ela velona de ny olona manana ny fiainana mandrakizay. Io fiainana mandrakizay io ary no hodinintsika, ka ny hamakafakatsika azy dia ny tenin'ny tompo hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Sy ny tenin'ny tompo hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very iza rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ny dikan'izany
zay tsy mino an Jesosy de ho very izy ary tsy hanana fiainana mandrakizay. Raha izany ary ny dinina ry havana de mazava loatra fa ny olona mitady fiainana mandrakizay ivelan'ny finoana an Jesosy de tsy ahita izy na izy satria ny fiainana mandrakizay tsy azonao vidiana amin'ny fahantrana, tsy azonao vidiana amin'ny fahaizany mampahalalana, tsy azonao vidiana amin'ny laza mamboninahitra zao tontolo zao, tsy azonao vidiana na amin'inona afa-tsy amin'ny finoana an Jesosy rery ihany. Izao manko ny tenin'ny Tompo, izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana fiainana mandrakizay. Jesosy de nilaza, izaho tonga mba hananany fiainana mandrakizay. De ho ihany izy, ny rano zay meko azy de hiboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Noho izany ry havana, tsy mahita fiainana mandrakizay ivelan'i Jesosy ianao. Na inona ataonao de tsy ahita zany fiainana mandrakizay zany ianao. Ary ny tena mampieritreritra de ity, raha nilaza Jesosy hoe mba tsy ho very fa hana fiainana mandrakizay, ny dikan'izany raha dinintsika zany zao, misy ny olona ho very ary ny fahaverezana no mifanohitra amin'ny fiainana mandrakizay. Io fahaverezana io anefa raha mandinika ny tenin'Andriamanitra isika dia Jesosy ihany nilaza hoe atsipy any amin'ny helo ary ihany no isy ny fitomaniana sy ny fikitoanify. Tenin'ny Tompo zany. Lazainy sasany hoe zany aloha de zavatra mba resaka foana fa ataon'Andriamanitra zay fitiavana ahoana no hampijaly ny olona ikitry nify any amin'ny helo mandrakizay. Hevitry Satana mitana anao zany, ary tsy maintsy manizingizina izany isika mba tsy ho very ny olona. Misy olona mitondra baiboly fa milaza fa tsy misy ny helo. Ary eto ry havana, eto no ahafantaranao fa diso ny heviteny zay omeny ny mpitoroteny dia ny heviteny omeny manohitra andiny tsoratra masina anankiray. Raha mahita ianao olona mitoroteny ka milaza izy zavatra marina anankiray araky ny fiheverany, kanefa misy andiny tsoratra masina fantatrao fa toeriny zany tenin'Andriamanitra izany, indrindra raha toerin'ny testamenta vaovao izany tenin'Andriamanitra izany, dia tsy marina. Ary eo tsy maintsy ilana antsika andinika ny tenin'Andriamanitra fa ny baiboly tsy ny testamenta taloha fotsiny na ny testamenta vaovao fotsiny fa ny baiboly manontolo no tenin'Andriamanitra. Ary ny baiboly de tsy mifanohitra fa ny fanazava hevitra. Ny testamenta vaovao de fahatanterahan'ny testamenta taloha. Ohatra omeko aminao zany, raha misy olona nanota tamin'ny testamenta taloha ka te azo famelan-keloko izy, dia tsy maintsy mitondra zanak'ondry izy na voromailala na zanak'omby atao fanatitra any amin'ny tempoly, ary mibebaka amin'ny fahotany izy, mametraka ny tanany eo amin'ny lohan'lay zanak'ondry izy, de vonoina lay zanak'ondry, ary zay no nolazain'ny testamenta taloha fa azahoana famelan-keloka. Tsy maintsy nentina tao amin'ny tempolin'ny Jerosalema nefa zany, na teny amin'ny altara zay nasain'Andriamanitra natsangana raha tsy mbola niorina ny tempolin'ny Jerosalema. Fa aty amin'ny testamenta vaovao tsy azo ampiarina intsony zany, tsy azo intsony zany amin'ny testamenta vaovao, satria efa tonga lay tena zanak'ondrin'Andriamanitra de Jesosy zany, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, zany filazany jaonazy. Ko rehefa novonoina Jesosy dia foana fanekena tranainy, ary raha mbola manao le fanekena tranainy ny olona am'izao fotoana zao, ny dikan'izany dia manao fanatitra ho ny demonia izy fa tsy ho an'Andriamanitra, satria ny zanak'ondrin'Andriamanitra de nanao fanatitra indray mandeha ho mandrakizay. Ko raha misy olona mbola milaza aminao hoe andeha tsika fa mbola azo atao no manao fanatitra ka de andao anao fanatitra ry, andeha anao fanatitra ry, ny dikan'izany dia manohitra ny tenin'ny testamenta vaovao izy. Ary zany tsy aneketsika intsony ny fanaovana joro na fanaovana fanatitra hafa, fa tsy fanaovana fanatitra ao an'Andriamanitra zany, fa raha mila fihavanana amin'Andriamanitra ny olona
dia Jesosy no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, ary ny finoana azy no azoana famelan-keloko. Ny finoana fa izy no maty ny soloantsika teo ambony hazo fijaliana no azahoana famelan-keloko. Zao anefa ny olona vaovela heloka de tsy miverina amin'ny fahotany intsony. Ko raha misy olona milaza hoe satria mamindra fo Andriamanitra rangahaka de tsy ilaina ninona fa mamindra fo aminao Andriamanitra na tsy mino azy ianao Andriamanitra be famindrampo izy ka de beba fotsiny am'izao fa aza mino an' Jesosy vao omby tamin'ny hazo fijaliana zany. Manohitra ny tenin'Andriamanitra izany. Raha misy olona mampianatra anao fa tsy Andriamanitra Jesosy ka tsy tokony ivavahana izy, ary misy manao an'izany, tsarova fa Jesosy lay teny tonga nofo, teny de Andriamanitra, ary Andriamanitra dia teny tonga nofo Kristy io, ary Jesosy ny anarany bio Andriamanitra tonga amonjy, zany ny dikany. Immanuela ny anarany. Ny anarany atao hoe Immanuela zany hoe raha dika Andriamanitra eto amintsika. Ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay andrenany fiadanana. Ko raha misy olona milaza aminao mampianatra anao fa tsy Andriamanitra Jesosy, dia manohitra ny tenin'Andriamanitra izany. Ary satria manohitra ny tenin'Andriamanitra voalaza amin'ny Baiboly zany, de ho ianao hoe tsy hiain'ny feon'ny mpaminany sandoka aho, zay manohitra any Kristy, tsy ho Andriamanitra tonga nofo ka nonona tamintsika. Ny fanahy rehetra zay tsy mino fa Andriamanitra tonga tamin'ny nofo Kristy, de izany ny fanahin'ny antikristy, hoy ny Jaona voalohany toko 4. Ary zany no mahatonga antsika hoe tsy maintsy miay amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka resaka ny amin'ny fiainana mandrakizay isika, de tsarova fa izao no voasoratra hoe fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra atsika, ary eo amin'ny zanany izany fiainana izany. Kristy ny fiainana mandrakizay, ao aminy no misy azy. Jaona voalohany toko 5 andininy 2:12. Fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra atsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Zany fiainana izany de ny fiainan'ny lanitra mihitsy, fiainan'Andriamanitra mihitsy omeny, ary ny fanahy masina, fanahy masin'ny Kristy zay atolotra anao nanome anao zany fiainan-baovao zany. Ary io fiainan-baovao ny raisinao io ny fiainan'ny Kristy io ny fiainana mandrakizay io. Ary ny olona manana zany fiainana mandrakizay zany tsy matahotra fahafatesana na hoana, satria ny fiainana mandrakizay efa iainana ankehitriny, mba tsy ho very izy fa hanana fiainana mandrakizay. Zay manana ny zanak'Andriamanitra ny manana fiainana mandrakizay, ny fanontaniana mipetraka ary de zao, manana ny fiainana mandrakizay io ve ianao? Manana an'io ve ianao? Efa iainanao ve zany fiainana mandrakizay zany? Hoy Paoly apôstôly raha nanambarany tenan'izy, tsy zaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Mba fantatsika moa Paoly apôstôly zay nilazany zany, Paoly anie Saoly anie no anarany teo aloha, Saoly no anarany teo aloha, teolojianina malaza, fariseona laza teo amin'ny zanak'Israely izy. Gamaliela teolojianina malaza ny profeseurany, ary raha ny fahaizana sy ny fanarahana ny lalàna ny jiosy tena ny rere tam'izany mihitsy. Saoly saingy zao mpamono kristianina izy, namono ny kristianina izy, satria mbola tsy nanana fiainana mandrakizay. Na dia teolojianina malaza aza tsy nanana fiainana mandrakizay, satria lay Jesosy zay nenjeny no fiainana mandrakizay, nenjeny lay fiainana mandrakizay. Raha mahitsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra i Saoly, fony izy mbola tsy nanana fiainana mandrakizay, fony izy mbola teolojianina fotsiny am'izao, mpitondra fivavahana teo amin'ny jiosy, fariseo, fony izy mbola tsy nandray an' Jesosy, de mbola tsy nanana fiainana mandrakizay izy, tsy mbola nanana izy. Ry havana, ny fahalalanao soratra masina fotsiny am'izao, ny maha kristianina anao manara-pomba fotsiny am'izao, tsy anananao fiainana mandrakizay zany, tsy atompoko. Ny fiainana mandrakizay ny fanafodin'ny fahaverezana, ny fiainana mandrakizay ny fanafodin'ny fahafahana amin'ny fahotana. Marary ny fahotana isika, marary, misy aretina mamely izao tontolo zao de atao hoe fahotana, ary satana ny mamafy an'io amin'ny fiainan'ny olona rehetra. Enkaretina avokoa ny loha rehetra hoy ny voalazan'ny soratra masina. Ny fanafody anefa de zao, ny fiainana mandrakizay ny fanafody. Enkaretina ny loha rehetra, marary ny tena rehetra, mpanota avokoa ny olona rehetra, nafoy an' Jehova ny olona rehetra, nanamavy ny ray masin'i Jehova ny olona rehetra.
Izany ny zavatra hita marary ny tena rehetra feno fahotana izao tontolo zao, ary zany mampikorotana ty izao tontolo zao marary ty. Fiainana mandrakizay ny fanafody ny men'Andriamanitra, nefa lavin' ny olona ny fanafody, ary izany no miteraka izao fahoriana rehetra zao. Fa misy fanafody kosa ho an'izay rehetra vonina ny andray azy, dia Jesosy ilay fiainana mandrakizay. Izay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa i Saoly, ho isika teo aloha, na dia teolojiana malaza aza, de izao ny voalazany aminy. Ary mpivavaka tsara nandevina ny Stefanina ve martiora novonoina tao Jerosalema izy io. Ary Saoly nakasitraka ny namonoana azy ho ny andininy voalohany amin'ny toko 9 amin'ny asan'ny apôstôly. Zao nefa ntoyiny fa Saoly nampahoro mafy ny fiangonana, ka nidirany isatrano sady nosariany, ka ninany lehilahy na vehivavy ka nataony tao an-trano maizina. De hoy mbola toko 5 ihany, toko 5 amin'ny asan'ny apôstôly. Ary Saoly mbola nifofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany, de nakao mpampisorona be izy, ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy, mba hoentiny mifaritra ho any Jerosalema zay rehetra hitany momba izany fampianarana zany na lahy na vavy. Na fanafo tamin'ny fanenjena ny kristianina Saoly, na dia milaza ny tena no mpivavaka aza, satria tsy mbola nandray ny fiainana mandrakizay izy, tsy mbola nahalala ny Jesosy. Nifanena tamin'ny Jesosy teny an-dalana nefa izy. Tamin'ny atoandro nifanena tamin'ny Jesosy izy, ary tamin'izay nanambarany Jesosy taminy fa izy io aneka manenjika ny fiainana mandrakizay manenjika le fiainana mandrakizay izy, dia Jesosy zany. Inona ny zava-nisy rehefa nibebaka izy, de fantany am'izay le fiainana mandrakizay, fantany le fiainana mandrakizay, ary zany nahatonga azy tsy nirofo, tsy nandala aina, fa nitory ny filazantsara mba hananany olona fiainana mandrakizay, mba handraisan'ny olona ny fiainana mandrakizay, mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Milaza amintsika rehetra tompoko ny tenin'Andriamanitra fa na inona toerana misy anao amin'ny fiarahamonina, raha tsy mandray le fiainana mandrakizay ianao, zao ankehitriny zao, de tsy anana izany ianao any ambadiky ny fasana. Misy olona mamitaka hoe mivavao azy, apetrany amin'ny fiera-pary zany, lazainy hoe mivavao azy rehefa maty azy izy, de mivavao azy de mba hanana fiainana mandrakizay izy. Fitaka avokoa ireny, fa tsy misy intsonony any ambadiky ny fasana. Eto an-tany ihany ianao no ovonjena, eto anao ny mandray ny fiainana mandrakizay, eto anao ny mino an Jesosy, de tsy hovery fa hanana fiainana mandrakizay. Ny any ambadiky ny fasana tsisy hevitra tsony, fitsarana no any, tsy manana avoka tsony ianao. Rehefa very de very, any amin'ny elo ane vao nitaraina ilay mpanan-kareny, fa tsisy hevitra intsony. Manana ny mpaminany sy Mosesy izy hoy Abrahama, aty ambonin'ny tany no itoriana ny filazantsara, mba tsy hovery anao fa hanana fiainana mandrakizay. Ary noho izany, aza mety ho fitahana isika, fa ny fiainana mandrakizay de ao amin'ny Jesosy tompo ihany misy azy. Tao nanao vazivazy ty mpitoro teny iray, ka nanao hoe misy olona makeny mpivarotra de manao hoe mba hivaroto tamenakatody aho. De hoy le mpivarotra hoe tsy misy tamenakatody aho tompo, fa atody no misy ato raha mila anao. Ka za tsy mila atody fa tamenaka no ilaiko, ka tsy misy ato tsy misy tamenakatody azo menanao. Riavana fiainana mandrakizay ve no tediavinao, ao amin'ny Jesosy no misy azy. Raha tsy mandray an Jesosy ianao tsy hanana azy. Fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra atsika, ary eo amin'ny zanany zany fiainana zany. Zaho ny lalana sy fiainana, famarihana ary fiainana ho Jesosy. Tsy misy olona makany amin'ny ray raha tsy ny olona efa mandray ny fiainana eto am'izao tontolo zao. Ary zany nahatonga azy ilaza hoe mandehanany am'izao tontolo zao nareo, ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay mino azy no manana fiainana mandrakizay. Ianao zay mandre zao teny zao ary, dia manontany anao aho, efa noraisinao ve le fiainana mandrakizay? Mangetaheta ianao ohatra, ny fahitanao ny rano anaty vera neka tsy mahefaky etaetanao na rano glacé azy io amin'ny andro 30 degré, tsy mahefaky etaetanao io rano glacé hitanao ambony latabatra io, fa tsy maintsy raisinao ka sotsoina, zay ianao vo afaka etaeta. Na de fanafody mahasitrana ny aretin'andohanao aza ny Doliprane, raha hitanao eo amin'ny farmasinao eo izy, tsy ahasitrananao akory ny fahitana azy,
fa tsy maintsy haninao vao mahafaka ny aretin'andohanao. Ry havana malala, misy olona mandre an Jesosy fa tsy mety mandray an Jesosy. Misy olona mahalala ny tantarany fa tsy mahafantatra ny famonjeny. Misy olona mahalala ihany ny teniny hoe zaho ny manome anao fiainana mandrakizay fa tsy mety ho raisiny zany fiainana zany. Ianao efa nandray azy venao? Efa nandray le fiainana mandrakizay venao? Efa teny anekenao ho tomponao tokoa ve Jesosy? Ho mpamonjinao? Efa nibebaka tamin'ny fahotanao ve ianao ka nanao hoe Jesosy io raiso aho hoe raisiko ianao hoe ho ato amiko ianao hoe? Maro amintsika ny mandrela ira hoe tel que je suis sans rien à moi sinon ton sang versé pour moi. Zao za zao tsy manana ninninna afa-tsy ny ranao nalatsaka ho ahy. Zao ono ny tantarany ny iriny. Nitoroteny ho ny Dr Billy Graham, ary raha nitoroteny izy de hoe raiso Jesosy, raiso anao Jesosy, de nanatina ho ny ty vehivavy anankiray hoe ataoko ahoana ny fandray azy, inona ny ataoko, fomba ahoana? De nilaza taminy ny Dr Billy Graham hoe tsy manao na inona anao fa izao ianao izao ny manatona azy, fa efa narotsany ho anao ny rany ho famelan-keloka ao anao. De ho ianao hoe fomba ahoana no andraisako azy? Efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona hitondra fiainana mandrakizay aho. Raha misy olona mamomby varavarana de hiditra ho aminy aho. Ry havana, ny varavaran'ny fonao ny dondoniny hidirany haninona ho tonga fiainana ao aminao ny fiainany, hitondra famonjena ao anao ny nahatongavany. Ko raha ho avy ny fotoana zay tsy maintsy hialanao am'izao tontolo zao, le fiainana mandrakizay efa ao aminao anie ka tsy hiala aminao intsony. Io ny fiainana mandrakizay hoentinao anekotra, le fiainana efa nomeny anao, nanovanao, nahatonganao olom-baovao. Ny olona efa nandray ny fiainana mandrakizay, nandray an Jesosy, de tonga zanak'Andriamanitra izy, ary voalaza hoe raha misy olonao am Kristy dia olom-baovao izy. Fiainana mandrakizay aro nomen'Andriamanitra anao ao am Jesosy zany. Efa noraisinao ve izy? Efa nekenao ve izy? Ho tomponao, ho mpamonjinao, ary tianao ve ny miara-miaina aminy? Voako ny foko tompo, midira ianao ka manjaka, raisika amin'ny finoana ianao, mba tsy ho very za rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Raisinao amin'ny finoana, rehefa mibebaka ianao de matokia fa mamela heloka anao ny tompo, ary rehefa mamela heloka anao izy de manome anao ny fiainana mandrakizay izy. Ry havana, fiainana mandrakizay ary ny tarigetran'Andriamanitra raha naniraka ny zanaka hoeto am'izao tontolo zao izy. Aoko tadidintsika izany fa Andriamanitra raha naniraka ny zanany teto am'izao tontolo zao de tsy ny zavatry ny tany no ny tena ny kendreny, fa ny anananao fiainana mandrakizay. Fa raha zavatra hafa ny tediavinao am Jesosy, tsy zany ny programan'Andriamanitra aloha, fa fiainana mandrakizay ho anao aloha, ka nafonina dia ny zanany aza isolovoinanao teo ambony hazo fijaliana. Ary zany mahatonga anao tia azy, isika tia satria izy efa nitiatsika taloha. Ry havana, fiainana mandrakizay ny tediavinao ao am Jesosy ihany misy azy. Aza mitady zany any ivelany ianao, kanefa rehefa manana fiainana mandrakizay ianao de ho hitanao fa marina lay tononkira hoe ay Jeso ampy zay. Efa manana ny fiainana mandrakizay ianao, tsy matahotra ny fahafatesany ianao. Manana ny fiainana mandrakizay ianao, tsy matahotra ny hery hafa rehetra ianao, satria na inona hery misy eto am'izao tontolo zao, lay Jesosy Kristy fiainana mandrakizay efa noraisinao ao anatinao ao, de manome anao ny zavatra rehetra zay ilainao, fiadanana, fifaliana, fianinana am zavatra zao tontolo zao, ary indrindra antoka ny amin'ny anekotra. Inona ndray ny tediavinao mihoatra zany? Ko nahoana ary raha mbola tsy nandray zany fiainana zany ianao? Nahoana raha ndeha hivavaka isika? Ka raiso anio zany fiainana mandrakizay zany, fa omenanao zany, satria toy izao ny nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very ianao fa hanana fiainana mandrakizay. Andeha ary, andeha mivavaha, atoloro ny tompon'ny fiainanao, ary de raiso ny fiainana mandrakizay izay omeny.